La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny ivatan'ny centre de traitement Covid-19 ivitoerana izay natao andraisana ireo olona marary ny coronavirus. Tsy voatery amin'ny alalan'ny fitiliana no anamariana hoe sitrana amin'ny Covid-19 araka ny protocole de traitement izay navoakan'ny OMS. Efa manaraka ity protocole ity ny eto Madagasikara ankehitriny araka ny nambaran'ny professeur Vololtina Anta tamin'ity androany ity. Ndosiny fahafatesana omaly teo amin'ny faha 1.7 taona ny Razay Armanana Natalia. Tampoka tamin'ny rehetra izany na ireo fianakaviany na ireo tsara sitrapo izay nanampy azy. Eritaona tamin'ity herinandro ity ny ekarany baren'ny Madagasikara tamin'ny dingan'ny ampahefadalana ny kanina 2024. Fotoana izay nitondra fifaliana ary nampirahina ny malagasy rehetra. Firaisan-kina izay tokony averina amin'ny ady hiatrehan'ny firenena izao. Maresaka iraisam-pirenena tapitra anio alina ny famehana ara-pahasalamana any Frantsa. Namafisin'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana fa tsy maintsy tohizana ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ny andindirindreo avetra. Finaritra topoko lasy sy topoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoute TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny ivaton'ny centre de traitement Covid-19. Ivitoerana izay natao andraisana ireo olona marary ny coronavirus. Henri Flore. Manoloana ny fitombony olona voamarina fa mitondra ny tsimokararetina coronavirus eto Analamanga amin'izao fotoana izao. Napetraka nanomboka andio ny centre de traitement Covid-19 na ny CTC-19 eny Ivato. Ao amin'ny ivitoeram-pibaikoana nasionaly momba ny Covid-19 eny amin'ny Mining Business Center Ivato ity ivitoerana ity ary nafindra eny amin'ny CCI ny ivitoeram-pibaikoana nasionaly manomboka izao. Olona marary ny 700 farafahakeliny no afaka raisina amin'ity toerana ity izay ahitana mpitsabo avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny centre de traitement Covid-19 eny Ivato izay natao andraisina ireo marary manana soritaretana ka tsy afaka manao ny fihiboa any an-tokantrano noho ny antony maro isan-karazany. Ity ivitoerana ity izay solon'ny hôpitaly lehibe andraisana ireo marary. Ankoatra ity ivitoerana eny Ivato ity, toerana maro ihany koa no fantatra teto fa efa nomanina andraisana ireo marary izay ho sokafana ato. Eto izany no andraisana ireo marary na hoe manana symptôme tsy dia grave fa eto koa dia andraisana ny ireo marary misy toerana manokana ho jerevantsika eo rehefa aveo ahafahantsika mandray ireo marary. Raha ohatra ka misy ny fotoana any alavitra any manakaiky ity dia eto koa ny andraisana ireo marary izay manana izay hoe complication na difficulté respiratoire. Eto amin'ity toerana ity tsika dia afaka mandray olona 700. Ny zavatra ataontsika izany dia tsy afaka manisy tsika hoe aka hôtely atsy, aka hôtely aroa, olona 30 atsy, 100 aroa na ny dokotera karakarana izany efa nijerevanay fa sarotra dia sarotra. Eto zao hitanareo ny mpiasa ny fahasalamana eto dia misy 5 amin'ny 50 miarana miasa eto. Ka aiza ny ahitantsika raha ohatra hoe toerana 100 ametrahana 30 avy tsy hoampy amin'izany isan'ny mpiasa ny fahasalamana. Zay no ataontsika hoe ity toerana ity androany dia toerana voalohany afaka mandray olona 700. Afaka ifatrandrotsika dia anokatra ihany koa ny centre de traitement Covid-19 ao amin'ny LTP RAB izay afaka mandray eo amin'ny 300. Afaka 5 andro herinandro eo ihany koa tsika dia anokatra ny eo amin'ny palais des sports. Ao amin'ny palais des sports annexe sy misy efitrano maro afaka andraisana ny marary ihany koa izay afaka mandray any amin'ny 300 any hoany. Efa nisy ihany koa ny fanazavana ny lamina napetraka ka afaka mandray ireo olona manana fahasemporana ihany koa manomboka izao ny eo anivon'ny hôpitaly anosialy, ny hôpitaly manara-penitra, ny CMC na ny centre médical Covid-19 eto Antotapenaka. Isy ihany koa ny fanafarana fitaovana entina nampiana ny ampelantanana raha ny fanazavana. Fa anafatra extracteur d'oxygène individuel tsika 1000
zay no ataontsika mba tsisy intsony no faty hoe tsy ampy an'izany fikarakarana na ny oxygène zany ary za dia tsy te hare intsony koa hoe misy olona makany amin'ny hôpitaly satria misy zay dia tsy raisy amin'ny hôpitaly makany amin'ny hôpitaly anosiala tsisy manday makany amin'ny hôpitaly manarapenitra tsisy manday maty le olona misy zany ary za dia andeha hijery any hôpitaly ao hijery amin'ny olona mitareny ao satria tsy zaka ny saiko tsy zaka ny eritreritro hoe misy olona mialaina nefa tsy raisitsika tanana tsy ekeny zany tsy mety zany ny ambulance zay nafaratsika zay teneko hoe fa ely efa telo volana roa volana lasitsika efa niomana hoe asanatrika mianaka tokoa ty valanaretiny inona tokony atao ny ambulance hitatsika ivelany reo a tsara fantatrareo fa misy extracteur d'oxygène no anatin'ireo zany hoe raha misy zany olona sepitra ao ihany miantso ny numéro dia alainy ny tokony andraikitra alainy ny ambulance ary io dia afaka manavitra olona tsisy tsony zany tsy tokony isy tsony le olona hoe sepitra dia mivezivezy makaria tsisy mikarakara fa manana fitaovantsika fa ny laninasa dia efa napetraka miaraka ary manomboka izao mimoa fa dia hiatrika nyty valanaretiny ity tsika ary mintso matoky fa ny aina avitra no betsaka noho ny aina afoy raha ninambarany filohan'ny République Madagascar nandritra ny fanokafana ara-pomba ofisialy ity centre de traitement Covid-19 Enivato ity fa ivahiny amin'ny fahitalavim-pirenena ny tenany alady ho avy izao hanazava amin'ny antsipriany mahakasika ny fepetra sy ny toromarika rehetra ary ny paikady apetraka manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ity. Ny ampirainy namoniainy vokatry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra izay navoakan'ny CCO tamin'ity androany ity. Misy 270 kosa ireo tranga vaovao io na saina. Olona iray no lavon'ny valanaretina coronavirus androany izay manome ny taremarika 430 hatreto namoniainy vokatry ity valanaretina ity. Tafiakatra 370 sy 400 ireo olona mitondra ny tsimokaretina ankehitriny. Izany hoe ny ampy 270 sy 300 izay vao marina tamin'ity androany ity navoakan'ny CCO. Nisy ihany koa ny sitrana somatsara izay miisa 330 sy 000. Izany hoe hatramin'ny androany mitotaly 320 sy 20 ireo sitrana teto Madagasikara raha 420 sy 700 ireo mbola manaraka fitsaboana. Ny fitambaran'ny test nazahoanandreo valipitilin'ireo dia 420 sy 700 mitsinjara tamina laboratoire anakefatra Institut Pasteur de Madagascar, Centre d'infectiologie Charles Mérieux, laboratoire ny hôpital Joseph Ravangendrena-Valona ary ny laboratoire LA2M. 270 amin'ireo 270 dia avy teto Analamanga avokoa, 420 any Antsirabe, Ray any Andapa ary ny anankitelo dia tsy ananana zany hoe aiza ny anankitelo. Mila manaraka antsaka sy andava ny toromarika omeny mpitsabo ireo marary raha ny fanazavana hatrany, indrindra fa ireo any an-tokatrano toy ny finanana fanafody, fanajana ny fihiboana sy ny maro hafa. Ho an'ireo izay salama kosa ny fanarahana ireo fepetra sy toromarika nomeny ny tompona andraiki-panjakana no fomba mahomby hitazomana izay fahasalamana izay ho hiatrany ny fanazavana. Tsy manaiky ny fampiasana ny LTP-LRB andraisana ny marary ny Covid-19 ny mponina Etsivanto sy ny manodidina. Azo atao ny mampiasa ny LTP-LRB araka ny lalàna ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana hoy ny ministry ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana Yves Richard. Mitony fanoheran'ny mponina Etsivanto sy ny manodidina ny fampiasana ny LTP-LRB ho isan'ny toerana andraisana ny marary ny Covid-19 eto Antananarivo sy ny manodidina. Androany no tonga nangata-panazavana ny sefokotany teny Ivandro ireo mponina, saingy tsy nisy ny tatitra mazava momba ndinika ny fanaovana. Tahotra amin'ny mety ho fiparitahany valanaretina eny an-toerana no antony tsy anekena ny fanapahan-kevitra raha ny fitarainana azo. Alay fisaran-tsaina hoe raha misy olona anankiray ohatra tavavoaka ao mividy zavatra dia eto Ivandro nefa ny arahantsika malala ny fokon'olona tena vezivezy be, tena vezivezy be amanjato maro dia aingana be no mety fifindrany zavatra io raha tsy voafehy tanteraka. Tsy siko faharoa dia hoe tsy fantatra mazava ny mesure d'accompagnement raha sy fanjakana amin'ilay izy hoe tena voafehy tokoa ve tsy ampivoaka ny olona. Tsy andaniny izany mpianatra fianarana ilay izy manahoana ny vokany avy teo
manao ahoana raha ohatra ka jerevanareo fotsiny zany e hoe raha ohatra ka afaka jereo ohatrany ahoana ny emplacement ny lycée technique manoloana an'le hoe afokotan'ny vandry dia mety eritreritra ihany tokoa tsika hoe ahoana tokoa zany. Voalaza ny lalàna 7-8 mifeno vanim-potoana manokana toy ny amena ara-pahasalamana toy izao. Ny fampiasana ny LTP alarobia, hoy ny ministry ny antany sy ny fitsinja ara-pahefana no sady tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny centre opérationnel Covid-19 Ivato. Tsy ny eny alarobia ihany, toerana maro manerina noso no nampiasaina handraisana ny marary ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Saingy ampitoniana trano no tokony hiatrehana ny fanapahan-kevitra. Asika raisina ilay lalàna 69-015 zay manao tsika zany ho an'ny centre pivot zany anisan'izany eny alarobia. Misy ny olona mantsy hoe matahotra zao zareo hoe ety aminay kosa zay tsy anaiky fiasiana zany zay koa zao iraisanareo olona ety atytia. Tsy misy tokony atahorana zay centre hipetrahany ohatran'izao na eto Ivato izy io na any alarobia izy io na any Karambato izy io naiza. Ary io aloha misy eran'i Madagasikara ny centre de confinement fa tsy ekany iraka resaky ny district efa manana an'izany koa rehefa nazo manana an'izany noho izany miatrika anty adity isika mianakavy tena amin'ny lafiny rehetra indrindra ampitoniana tanteraka ahana isika rehetrarehetra mba samy itony farefana. Ampitoniana trany ankilany no nanehoan'ireo mponina ny tsy fankasitrahany ny fanapahan-kevitra. Na izany na tsy izany, hita ho very ny fihavanana malagasy indrindra rehefa fotoan-tsarotra toy izao. Toerany hitsaboana ny mpiray tanindrazana eto no misy misakana. Nanamafy ihany koa ny tompon'andraiki-panjakana isany tokony fa toy ny firenena maro maneran-tany. Miatrika ady ny firenena ka ny fiarahamientany rehetra no handresena ny valinaretina Covid-19. Tsy voatery amin'ny alalan'ny fitiliana no hanamariana afasitrana amin'ny Covid-19 araka ny protocole de traitement izay navoakan'ny OMS. Efa manaraka ity protocole ity eto Madagasikara ankehitriny araka ny nambaran'ny professeur Vololtina Anta tamin'ity androany ity. Nialarany efso. Tato anatin'ny 3 andro farany, mahery ny 200 isan'andro no voamarina fa sitrana raha narary ny Covid-19. Antony efa napiatra ny torolalana vonjimaika navoakan'ny OMS amin'ny fomba famantarana ireo olona sitrana i Madagasikara. Fepetra izay miatra amin'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ka manaraka fitsaboana any an-tokantrano sy any amin'ny hopitaly. Araky ny navoakan'ny OMS ny volana May lasa teo, mizara roa mazava ny dingana ahafantarana raha toa ka sitrana tanteraka ilay olona iray. Ho an'ny tranga symptomatika na misy sorotraretana, 10 andro aorian'ny fisian'ny sorotraretana, miampy 3 andro farafahakeliny tsy ahitana sorotraretana intsony, vao azo lazaina fa sitrana ilay marary. Ho an'ny tranga asymptomatika na tsy misy sorotraretana, 10 andro aorian'ny fitiliana ka tsy maneho sorotraretana ilay olona, vao azo lazaina fa sitrana. Hoe raha ohatra zany ilay olona ka voatily mitondra ny tsy mikaretina coronavirus, ohatra tamin'ity androandroany ity, na ohatra hoe omaly zany ka tsy misy sorotraretana, dia 10 andro aorianan'iny daty nahitana zany hoe mitondra ny tsy mikaretina iny izy nanaovana ilay prélèvement, 10 andro aorianan'iny izy zany dia azo lazaina hoe sitrana raha tsy nisy sorotraretana. Ho an'ireo misy sorotraretana kosa nefa dia zao no tena zavatra mila tadidiana. Tsy maintsy farafahakeliny 13 andro aorianan'ny andohan'ny sorotraretana vao afaka lazaina hoe sitrana ilay olona. Ary tsy ampy izay fa tsy maintsy misy 3 andro farafahakeliny tsy sorotraretana intsony izy. Dia farafahaingany zany dia manampy 10 sy 3 andro, zany hoe raha afaka 13 andro zany izy dia afaka lazaina hoe sitrana somatsara. Kanefa ao anatin'izay 13 andro izay dia ny 3 andro amin'izay dia tena efa tsisy sorotraretana intsony mihitsy. Raha tsy ahivina, ny 9 Jolay 2024 no nahitana fahasitranana betsaka indrindra raha mikasika ny Covid-19 eto Madagasikara ka nahitana 475 ireo olona sitrana tamin'izany. Ny 7 Jolay 2024 niampy 700 ireo olona sitrana, ary ho an'ny androany nitombo 370 indray izany. Mitotaly 370 amin'izao ireo olona sitrana, ary miisa 427 ireo mbola manaraka fitsaboana. Nanamafy ny fahavononany hanampy an'i Madagasikara amin'ny ady amin'ny Covid-19 ny firenena Alemana.
concentrateur d'oxygène efatra amby roapolo no natolon'ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny GIZ tamin'ity androany ity. Yves Richard. Taorian'ny feonan'ny praiminisitra malagasy sy ny mazovoan'ny Alemaina ny ijerena ny teboka ilaina fanampiana malona ny ady amin'ny Covid-19 namaly ny etaetan'ny fanjakana malagasy avy hatrany Repoblikan'ny Alemaina. Concentrateur d'oxygène efatra amby roapolo mitentina 7,4 euro no natolony tamin'ny alalan'ny fandaharana asa GIZ androany. Ce sont des machines importantes pour les traitements. Isan'ny fitaovana zava-dehibe amin'ny fitsaboanan'ny mararin'ny Covid-19 ireo. Io ohatra no nampiasain'ny praiminisitra britanika Boris Johnson rehefa tratran'ny Covid-19 ny tenany. Manantena araka izany izahay fa hanampy ireo marary anaty fahasarotana na ireo anatin'ny forma grave ireo fitaovana ireo. Anampibetsaka amin'ny fandraisana ny tanana ny marary ny Covid-19 ny fampitaovana. Ny fanojo amin'ny toetra ara lalovan'ny firenena ankehitriny ihany koa izany, indrindra manoloana ny fitombon'ny tranga voamarina. Respirateur moa efa taratsika azy. Zavatra tena ilaitsika tokoa izy io amin'izao fotoana izao satria fantatsika efa mitombo ny fianaky ny valanaretina ary misy koa ny olona atao forme grave zany le efa sevitsevitra ka raha tsy voavitra tsy mahazo an'ireto dia izay no mahatonga ny fahafatesana. Fa dia isaorana azy fa tena fitahin'Andriamanitra ny azahoantsika amin'izao fotoana tena sarotra indrindra zao. Satria ireo zany no hanampy antsika mba hiaro ny ainy malagasy piraitan-draza. Ankoatrin'ny eto Antananarivo, ho tsinjaraina manerina ny faritra maro eto Madagasikara ny concentrateur d'oxygène avy amin'ny fanjakana Alemaina. Izana ihany koa ny anaparitahany izany amin'ireo toeram-pandraisana marary ny Covid-19 vaovao. Ho tohizana misehatra maro ny fiara-miasa ny firenena roa tonta, indrindra ny lafiny sosialy sy ny toe-karena. Anamavanana ny fiantraikan'ny krizy ara-pahasalamana eto Madagasikara raha ny fanazabana hatrany. Hamafisina ny fanaramaso amin'ireo lalam-pirenena tsy ahafahana mivoaka ny faritra Analamanga ary hoenjana ny sazy ho an'izay minimandika izany hoy ny ministry ny fitaterana. Ankoatr'izay misy ihany koa ny lamina sy ny fitaterana ho an'ireo zokolona akafisotro dronono. Iona saina. Na eo aza ny fiverenana amin'ny fiboana tanteraka, maro ireo mahita lalana ahafahana mivoaka ny faritra Analamanga ka tonga any amin'ny faritra hafa. Tatoato, maro mitafavoaka tamin'ny lalam-pirenena faefatra ka tonga any Mahajanga. Manoloana io, ho mafy ny sazy ho an'ireo izay tratra hoy ny ministry ny fitaterana. Ny mpitandro filaminana dia fanandrany andraiky na namafy ny barazy rehetra izay mivoaka sy miditra eto Analamanga. Raha misy moa no mbola tafatsoaka anatin'izany dia atao hoe tena tafatsoaka anatin'ny filiany napetraka ny mpitandro filaminana izy fa ny tsara fantatsika ary izay tratra amin'izay dia mety azo ny tena sazy mafy dia mafy mihitsy fa mampatsihivana zany tsika rehetra fa azao dia matokony samy andrainy andraiky ny daholo ny tsiraray hoe rehefa tsy mahazo mivoaka dia mba angaviana mba tsy hivoaka. Ankoatra izay, naroso amin'ny alakamisy 20 Jolay izao ihany koa ny andro voalohany akany ireo zokiolona ny fisitron-drononiny. Efa misy ny lamina amin'ny fitaterana azy ireo hoy ny ministra amin'izao tsy visiny ny fiara fitateram-bahoaka izao. Io zany dia efa misy fandaminana miaraka amin'ny ministeran'ny finance sy ny teti-bola. Dia efa zareo efa tamin'ny farany teo fitanareo fa zareo no mikarakara ny fitaterana an'ireny olona ireny dia misy tomobila zany spesial azo nataterana an'ireo olona ireny rehefa tonga ilay fotoana. Fa fiarahana miasa io manokana miaraka amin'ny ministeran'ny mpitateram-bola zany. Tahaka izao kosa ny fandaminana ny amin'ny fizarana ny fisitron-dronono eny amin'ny tahirim-bola-panjakana. Ho an'ny faritra Analamanga, ny laharana pension miafara amin'ny aotra, ray, roa, dia ny alakamisy 20 Jolay no daty andraisana ny pension. Ho an'ireo miafara amin'ny 3, 4, 5, ny zoma 17 Jolay no maka izany ireo zokiolona. Ho an'ireo miafara amin'ny 4, 7, 8, ny alatsinainy 20 Jolay. Raha ny talata 20 Jolay kosa ireo miafara amin'ny 6, A, B, C. Manomboka ny alarobia 20 Jolay kosa ireo mitondra procuration sy ireo taraiky. Ho amin'ny faritra hafa rehetra manerana nosy kosa indray, ny fandraisana ny pension dia manaraka ny fitsinjarana fa ny daty andoavana azy kosa dia miankina amin'ny fahatongavan'ny titre de paiement des pensions any amin'ny toerana misy ny tsirairay. Ho an'ny laharana pension miafara amin'ny aotra, ray, roa, ny andro voalohany izany hoe ny 14 volana Jolay no maka izay fisitron-dronono izay ireo zokiolona. Ho an'ireo miafara amin'ny 3, 4, 5, ny andro faharoa
ary ny andro fahatelo kosa ireo miafara amin'ny 4-7 ho amin'ny andro faefatra kosa ireo izay miafara amin'ny 6 ABC ary ireo mitondra procuration sy ireo izay taraiky kosa dia manomboka amin'ny andro 5. Mpamily fiara fitateram-bahoaka maherin'ny 730 sy R100 no azo vatsitsinjo. Omena vana ihany koa ny fiovan'ny fiara fitateram-bahoaka ho ampiasaina hitatitra entana. Teboka isan'ny songadina ao anatin'ny plan multisectoriel d'urgence Madagasikara izay ho tanterahana anatin'ny 5 volana manaraka. Miantarandriana. Isan'ireo sehatra voakasika indrindra ny andritry ny amiana ara-pahasalamana ny sehatra ny fitaterana na izany antanentina anabakabaka. Tafiditra amin'ireo hojerena anatin'ny plan multisectoriel d'urgence Madagasikara napetraky ny fitondram-panjakana hiatrehana ny fiatraikany valanaretina COVID-19 ny fitaterana. Fepetra maro no raisina ato anatin'ny 5 volana. Mpamily maherin'ny 730 sy R100 voakasika ny fiboahana izay voaterina ampiato ny asa no isitraka vatsitsinjo. 550 amin'ireo isitraka izany ny mpamily sy mpanampamily ivelan-drenivohitra. 450 amin'izy ireo mpamily anatin'ny zone régionale ary 440 amin'izy ireo mpamily anatin'ny zone nationale. Ho toizana hatrany ihany koa ny fandrarana ranom-panafody eny amin'ny gare routière ny fiara fitateram-bahoaka. Isy ankoatr'izay ny fizarana fitsapana maripana eny amin'ny topo fiantsonan'ny fiara miisa 300 manerana ny nosy ary amafisina ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny mpandeha. Omena vana ihany koa ary ho tohanana ny fivadihan'ny fiara mitatitra olona ho lasa fiara mitatitra entana mandrapiveriny afafan'izy ireo miasa taky ny teo aloha. Ankoatr'izay, ho tohanana ireo misehatra amin'ny fitaterana anabakabaka mba ahafahan'izy ireo anaraka fenitra sy hanaja ny fepetra rehetra manoloana ny sidina iraisam-pirenena samihafa. Azo fanampiana samihafa isan'izany ny fanohanana arabola ny kampania Tsaradia mba ahafahan'izy ireo miatrika amin'izao krizy ateraky ny COVID-19 fa izao ihany koa. Isan'izany ny fanatondrisana sidina vol-cargo miisa 120 sy fiomanana amin'ny fiverenan'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany. Tratra omaly tao Ambilobe ireo mpangalatra avy amin'ny pont amin'ny RNS 5A Ambilobe Voimara efa any amin'ny mpitandron'ny filaminana amin'izao fotoana izao izy ireo anaovana fanadadiana. Mbola maro ihany koa no hosamborina raha ny fanazavana azo. Marihana fa ny volana Martsa lasa teo dia misy olona 7 efa nitanana ponja tany Antsiranana izay tratra nangalatra vy ihany koa sy bus tamin'ny RN6 ary nisy fokotany voasaringotra amin'izay raharaha izay. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorinan'izay atatsika mahakasika ny fahalasan'ny Razay ary manana Natalia. Eo ihany koa ny tsenany voankazo amin'izao fotoana izao rehefa avy eo ary. Mantra miavaka miaraka amin'ny Telma. Fiainam-bidy roapolo isan-jato izao amin'ny smartphone na Telma rehetra. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ny zava-misy Androany Zoma indray no arahantsika anatin'ny saritsaky teniteny manaraka ity hita ao anatin'izany fa mitony andavanandron'ny ponina arahoary.
Ilaina ny fampiakarana ny hery fiarovana amin'izao fiatrehana ny fiparitany ny valanaretina Covid-19 izao. Ankoatra ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana, manampy izany ihany koa ny baomma fosa izay vokariny vaniala. Misy laharana arzo. Ilaina ny fampiakarana ny hery fiarovana amin'izao vanim-potoana ny atiririna izao, na izany amin'ny alalan'ny sakafo, na ihany koa ireo karazana fomba samihafa. Tonga mihitsy amin'ilay atsika, tena atsika mangatsika. Ary za mangatsika izany dia mitondra tena aretina be dia be ary manalefaka ny herim-batana sy hery fiarovana amin'ny vatan'olombelona. Ilaina zany mampiakatra an'izay, mamerindreto ihany koa fa tsy maintsy le hery fiarovana ao anatin'ny tena aloha nampiakarina ahafahana miatrika izay valana rehetrarehetra entina ny izao toetrandro zao. Isan'ny afaka ampiasain'ny rehetra amin'izany ny baomma fosa izay vokariny vaniala raha ny fanazavana. Ny tondra fanazavana ihany koa ny avy eo anivon'ny JCR fa tokana ny mpamokatra ny baomma fosa dia ny vaniala irery ihany. Averiko zany hoe dia asa an'ilay baomma fosa misy anankitelo. Voalohany misoroka mba tsy azahoanao an'ilay valana retina iny, prévention zany, préventif. Faharoa raha ohatra fa manomboka mivoaka le symptôme ianao, mangorongoroka ianao, manavinavy ianao, kokoka ianao, sy ny sisa, tsy ahafahan'le otrika aretina manao miparitaka. Voaka etsero karazana baume ary misy azy dia manao imitation mihitsy amin'le baume fosa, ka eto zay dia mampilaza hoe tsy anay akory ireny fa baomma mitovitovy. Raha tsy ivona isan'ny zava-dehibe amin'ny ady atao amin'ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19 ihany koa ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka rehetra. Tsy mandeha ny tsenan'ny voankazo raha nambaran'ireo mpivarotra izay nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity. Nanamafy ireo mpitsabo fa ilaina nefa ny fihinanana voankazo indrindra amin'ny zao vanim-potoana izao ny alarana efso. Ilain'ny vatana hiadriana amin'ny tsy mikaretina maro ny fihinanana voankazo raha ny fanazavan'ny mpitsabo androany, indrindra amin'izao fisian'ny valanaretina Covid-19 izao. Tsy amin'izao fotoana be ny aretina valanaretina ataontsika hoe grippe mahery sy tazo amin'izao fotoana izao ihany, fa mandavataona ilaina foana izy io satria mampiakatra ny hery fiarovana, manatsara koa ary na ny fikoriana ny rà. Ilaina mihitsy ny voankazo. Misy karazany maro mihitsy ny voankazo amin'izao fotoana izao hitantsika eny an-tsena eny. Anisan'izany hoe voasary, ny akondro, papay, samy manana ny anany dolo rehefa araka ny fantatra dia hoe tsara kokoa ny mihinana hoe voankazo karazany 5 anatin'ny ray ihany nefa mety tsy ho vita izany. Na misy hoe ray na 2 karazany dia efa tsara. Manoloana io anefa ny ena hoy ireo mpivarotra ny fanjifana voankazo amin'izao raha ampitana tamin'ny teo aloha. Ny voasary no mahaliana ny mpanjifa betsaka indrindra raha ny fanazavana. Manodidina ny 3,000 hatramin'ny 4,000 ny kilaon'izany amin'izao. Misy tsena satria son'ilay mangorona amin'ny 12 dia tsy dia misy olona mandehandeha. Vidin'entana 3,000 dia 503 dia 4,000 voasary. Dia mananasy dia 5, dia papay 20,000, zavoka 6,000 dia 5,000. Tsena voankazo tena tsisy mihitsy fa tsy hoe lany vola amin'ny confinement hoe n'olona dia tsy mandeha mihitsy ny tsena. Io teo maka ohatra hoe malafany amin'ny 500,000 ohatra, dia amin'izao lasa ohatra hoe 150 200,000. Ilaina amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny taovan'ny voankazo, manakarena otrikaina, mineraly ary mampiena ny mety isin'ny homamiadana, ny atavezana ary ny areti-po ihany koa ny fihinanana maro izany. Raha ny nambaran'ny mpitsabo hatrany, tsara ho an'ny fahasalamana ny fihinanana izany mialohan'ny sakafo. Ndosan'ny fahafatesana omaly teo amin'ny 170 taona ny razay ary-manana Natalia. Tampoka tamin'ny rehetra izany, na ireo fianakaviany, na ireo tsara sitrapo izay nanampy azy io na saina.
nodimandry omaly ariva teo amin'ny faraky amby 70 taonany irazay ary manana Natalia ary namelaka mboto misy 5 toyna ny rehetra. Raha tsy ivona ny alahady fa 7 volana jona teo andro nankalazana ny fetiny reny no nitondrana teto amin'ny fahitalavitra kolo ny mahazo any irazay ary manana Natalia ny amin'ny aretiny sy ny fahantrany ankonany. Andeha mikarana izy dia indraindray izy mahazo 5 000 dia iny izy tanana valaka pofa dia sarbo dia hohanina tsisy loka. Indraindray izy zany rehefa ohatra hoe tena tsy mahita dia izany efa indraindray tena matsiaro tena noana. Dia teny zareo mba hiditany fa manahary zato mba hisotrovo dite. Dia tsy mahita izy dia lasa mifamalimaly kely izay. Misy fotoana izay tsy misakafo mihitsy. Mola ny fianakaviana efa manao zany dia indraindray ianao mamenatra hoe hitaraina foana. Dia indraindray izay matory amin'izao. Izay teniny izay no nandonany foniny maro. Tsy tamboisaina ireo namaly ny antso, nentim-pitiavana na namafy indray ilay fihavanana na afantarana andra malagasy ka naneo ny fahavononany anampy an'razay ary manana Natalia. 7 ora taoriny nandefasana ny vaovao, maro ireo tonga teny Tanjombato trano fonenany, nitondra izay voatsirambony tanany, sakafo, fitafiana, kidoro, kojakojany tokantrano, vola hatramin'ny fitsaboana azy izay nisy nandray an-tanana avokoa. Ambety teniny rehetra tonga teny an-toerana ny hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Efatrandro taoriny ny fetiny reny, nentina natao analizy irazay ary manana Natalia ahafantarana ny mahazo azy hanombohana ny fitsaboana. Rehefa nivaly ireo analizy natao taminy, fantatra fa azo tsaboana tsara ny aretiny ary ho afaka mitsangana hiasa sy amelona ny ankonany tahaka ny olon-drehetra irazay ary manana Natalia raha ny nambaran'ny mpitsabony. Nivaly ny vavako izy tamin'ny fandrenesana izany sy ny fahitana ny tao atokantranona izay nova endrika tao anatin'ny fotoana fohy. Na fianakaviana nanarena sabetsaka n'Andriamanitra fa nivaly ny zavavela taoko fa fakatandro manalina amin'izao Andriamanitra izao. Misaotra betsaka anareo koa manafoy andro fotoana nandehanana nakany. Tsy tompony ampitso anefa ny zanak'olombelona ka izao nandao ny ankonany, ny fianakaviany, ny namany izao irazay ary manana Natalia. Na izany aza hita ny fiovana tao an-tokantrano tao anatin'izay 2 volana farany izay. Ny sakafo intelo isan'andro izy ireo, misy ireo fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ao an-tokantranony. Nanohitra ny fanampiana ny malagasy tsara sitrapo na teto an-toerana izany na tany ivelany hatramin'izao fahalasanany izao. Raha ny fandamina ny fianakaviany, hiala ao an-trano ny rahampitso amin'ny 2 ora tolakandro ny vatana mangatsikany ary ho alevina eny amin'ny fasandrazana eny Tanjombato ihany. Mandriam-piadanana razay ary manana Natalia. Ny fianakavian'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana ary misaotra ihany koa an'ireo rehetra tsara sitrapo nanampy azy. Nanozatsika ny vaovao kosa indray eritaona
tamin'ity herinandro ity ny karany bareny Madagasikara tamin'ny dikany ampahefadalana amin'ny kanina 7 fotoana izay nitondra fifaliana ary nampiray inona ny malagasy iray manontolo firaisan-kina izay tokony averina amin'ny ady atrehan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Abraham Randriamanana. Eritaona tamin'ity volana jolay ity no nisian'ny fotoana mamy voarakitra eo amin'ny tantaram-pirenen'i Madagasikara, hafaliana sy ny firaisan-kinan'ny malagasy manerana ny nosy tamin'ny fanohanana ny ekipam-pirenen'ny Barean'i Madagasikara nandritra ny fiadinan'ny tompon'akany Afrika taranja baolina kitra 7-2 tahaka izao ny zava-nisy teny rehetra teny tamin'io fotoana io. Arak'izany, tsy nisy ny fizarazarana sy ny fahasamihafana teo amin'ny mpiray-tandrazana teo anatrehan'izany. Fahombiazana ny vokany ary hita taratra izany tamin'ny nahatongavan'ny ekipam-pirenena tamin'ny dingany ny ampahefadalana tamin'io lalao io. Ankehitriny, miatrika ny valanaretina koronavirus isika eto Madagasikara, tsy mitsaha mitombo ny isan'ireo olona voamarina fa mitondra ity tsimok'aretina ity ary misy ireo lavon'izany. Manoloana io ady atrehan'io, ilaina ny firaisan-kinan'ny malagasy tahaka ny natao eritaona lasa izay tamin'ny fanohanana ny ekipam-pirenena. Tanjona ny andresen'i Madagasikara an'izany, hiara irona indray manoloana ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19. Maresaka iraisam-pirenena tapitra anio alina ny famihana ara-pahasalamana any Frantsa. Na izany aza namafisa ministra ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana fa tsy maintsy tohizana ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Fanadina. Anio amin'ny sasakalina no mifarana ny amehana ara-pahasalamana ny Frantsa. Betsaka ny zavatra io vaorina io. Iverin'ny sokatra ho an'ny rehetra ohatra ny kianja raha toka hatramin'ny androany, asaika tsy azona trehana avokoa ny hetsika samihafa ny tondrosaina nandritry ny famihana iny. Manomboka rahampitso ihany koa afaka handray olona hatramin'ny 5,000 isa ny kianja. Afaka ifanandrana araka izany ny Paris Saint-Germain sy ny Saint-Etienne ny sabotsy ho avy izao amin'ny lalao dingana famaranana ny Coupe de France ary azo atrehan'ny mpijery izany. Miverina tsikelikely ihany koa ny sehatry ny croisière fluviale, nijanona mikatona kosa ny tranom-pandihizana rehetra, saingy afaka misokatra ary mandray mpijery hatramin'ny 5,000 isa ireo toerana lehibe fanaovana fampisehoana raha toka voahaja avokoa ny fepetra ara-pahasalamana. Afaka manapaka herinaratra sy rano ary mampiato ny famatsiana gaza ihany koa ny orinasa misehatra amin'izany raha toka tsy voalohany sarana ny faktiora. Teboka isan'ny iova ireo aorian'izay fitsara ny famihana ara-pahasalamana izay. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.